Alleluia, alleluia. Dia miaravantsika indray ny mpiarovana tratry ny fotoana iarahantsika amin'ny MCTV sy ny révérendime ao anatin'ny fandaharana baiboly teny velona. Velona ho anao ny tenin'Andriamanitra, mamelona anao ny tenin'Andriamanitra, miasa ho anao ny tenin'Andriamanitra, matateraka matotosa ny kinasan'Andriamanitra ho anao ny tenin'Andriamanitra. Ivavantsika dado misotra motratra ny fotoana mahafinaritra fa nay miona amin'ny tsiraray indray amin'ny alalan'ny teninao izay tonga nitoko hatramin'ny tsiraray manitsy izay diso mampiona azy ireo amin'ny anjara ho teny reny tsara lavitra matoky izay fa hiteny amin'ny alalan'ny teninao ianao. Amen. Halleluia. Wow. Tenin'Andriamanitra ny teny salamo 7:5 ary nandefa ny teniny izy dia nansitrana azy ireo. Amin'izao vanim-potoana izao amin'ity andro ty tsy fantatro inona zavatra mandalo amin'ny fiainanao akoatry ny aretina ranao fa misy ny aretina ra-tsaina, misy koa mety aretina ra-tokantrano, aretina ra-pitaizana, aretina ara-piarahamonina amin'ny lafiny rehetra. Ndraindray rehefa mijery ianao toy ianao wow, tena mafy zany, tena sahirana fa ny vaovao mafady ity. Andriamanitra efa nihevitra anao hatramin'ny voalohany ary tamy ianao namaly ny antsony ka nandray Jesosy tompo sy mpamonjy araky ny teniny any Jaona 1:2 hoe azay rehetra nandray azy ka mihiny anarany dia mihero tonga zanak'Andriamanitra. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia lasa ny fievitr'Andriamanitra indray no miazona anao, ny fievitr'Andriamanitra indray no mampijoro anao, ary ny fievitr'Andriamanitra indray no manokatra lala pasoavana fandresenao anao araky ny teny tompo hoe isan'andro dia mialolo lalanareo dia mandravona kitotoana rehetra. Fantatr'Andriamanitra fa fiainan'olona eto tany zany misy kitotoana oro, misy tsy milamina ao fa zao Andriamanitra milolo lalana antsika foana ary rehefa milolo lalana izy dia mandravona kitotoana. Amin'ny Malaky 7:7 hoy ny tenin'Andriamanitra dia hoteneniko mafy mivalala mpanimba ny volonareo na ny asanareo. Wow. Andriamanitra miteny mandidy mibaiko ny fiasan'ny fahavalo amin'ny fiainako sy ao amin'ny fiainanao. Rehefa mametraka ny tenin'Andriamanitra voalohany tsika ka miaina ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra manome antoka fa tsy ambinina ny asan'ny fahavalo. Fahavalo zany niezaka foana ny déstabiliser, anozongozana ny antom-piasiko sy ny antom-piasinao, ny azakazako sy ny azakazako ao anatin'ny fanarahan-dia amin'ny tompo satria ny fiafarany fiarahantsika amin'Andriamanitra dia fandresena fiainana mahafinaritra, fiainam-piadana araky ny teny hoe mifevitra ny fahavalo rehetra mitongotra aminareo dia tsisy ambinina na omby ireny, tsisy ambinina na omby mifevitra ny fahavalo tonga ty amin'ny fiainantsika. Isaia 5:15 zany lova marina ao Jehova, lovako lovanao ao Kristy Jesosy ny fiainana tsara lavitra ary miantso anao ahifaly amin'izany tenin'Andriamanitra tovo amin'ny fiainanao amin'ity fotoana iarahantsika mandreny ty fandaharana baiboly teny velona ty fa mandefa tena aminao ny tompo dia manasitrana ny asanao, ny fahasalamanao maolona zany aranofo, ny tokantranonao sitranony tompoko, ny fifandraisanao sitranony tompoko, ny mombanao rehetra dia volizaka foana. Tsy ampifantoka anao ilay fihevitr'Andriamanitra fa ny teny ny tompo ny teny any amin'ny Romana 9:5 fa ny zava-rehetra dia miara-miasa mahasoso matsara zay rehetra tian'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ianao dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe zava-rehetra miara-miasa mahasoso matsara. Mety misy zavatra tena sarotra nametraka baraika anao hoe za mba mino an'Andriamanitra fa maninona zao zavatra io tena mianjaty amiko, tena tehitomany ianao ndraindray soran'ny tompo ianao mandreny ty fandarany ty fa tsisy fihevitra avelan'Andriamanitra andalo amin'ny fiainanao raha tsy efa fanta mialoha fa resinao io ka
mandisa nge fitsoan'andriamanitra anao ro manana toko fahavalona diny fa fitony telopolo manotra mipandisy ianao nolay tianao izy ao ianao manino manotra mipandisy ka ninina zany mety avy a mandaro ny fianao tanety fa mandrisy zavatra tian'andriamanitra voaka anao rehefa mivavaka ianao dia zay zavatra nambarany inona ny zavatra nambaran'andriamanitra mombanao mandrakarino mandatra tamin'izao tontolo zao tsy afoy ianao anandavanao miantso anao amin'ny anaranao a tiako ianao tianoza zay anao sady antsony amin'ny anaratsika tena ao anatin'ny ady ao anaty fahoriana misy miantso anao any dia antsony amin'ny anaranao io dia aveteneny hoe tianony ianao dia ao anaty fanehoan'andriamanitra fa tiany zasy ianao marary sy trano reraka avitombony hery tsy misy ilay zavatra dia tonga ny famatsiana tsy mahazatra tonga ara-potoana tsy disy fotoan'andriamanitra tsy mampitsangamenatra anao tonoko makasika anao ny heron'ny fanovana tonoko ny faharasitranana ny fanafahana fandresena tsy anao rerany foana sy nitaranako na ny akaikina ny lavitra tonoko isy fahitatsitsaka fahitapity anaraka anao amin'izao fiafarany tono zao amin'izao fiafarany volan'izao ihany keo dia ho antoko ny fahatsarany sy ny voninahitra ianao ankonana manoatra mipandrisy